Sehatra ny toe-karena taorian'ny fiverenan-tsenany Agoa teto Madagasikara tsy mbola azo tsapahin-tanana mazava ny akon'izany. Ny tsy nitsena akory no tsy misy raha ny fanazavana nentin'ny tale generalin'ny développen'ny Madagasikara fa isika mihitsy no mila mitrandraka ny tsena misy ao anatin'izany tontolo ny Agoa izany. Rahantsika toy izao manaraka izao ny fanazavana. Miisa efatra tapitrisa ireo olona tsy manana asa eto amintsika ka mihoatra ny 20 taona. Tafaverina ao anatin'ny tsena Agoa kosa i Madagasikara tao aoriana ny teny izay nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina Barack Obama. Eritaona izay no niverenantsika nandraharaha tao anatin'ny tsena Agoa. Tsy azo lazaina ho mahafapo kosa nefa raha ny vokatra na dia efa tafiakatra laharana fahaefatra isika ao anatin'izay tsena izay. Tsy mitombina kosa ny filazana hoe tsy ampy ny tsena itrandrahana sy ahafahana mandraraha ao anatin'izay. Efa nomenantsika ny fahafahana miditra ao anatin'ny tsenan'ny Agoa ary maro ihany koa ireo mpiantsehatra eto amintsika tokony ho betsaka ny anjara Madagasikara. Mitsipaka tanteraka ny filazana ho tsisy marché ny tale generalin'ny développen'ny Madagasikara mahakasika an'izay. Mialatsiny ahako tsy dia azoko ekena loatra le hoe sarotra ny mitady ny marché ny Agoa. Io moa araka le filozofia ihany izy hoe tsy dia tiana tsy dia mety amin'izareo loatra le omena trondro fa omena fitana. Ary amin'izao fotoana izao efa nomena fitantsika rehefa fantatra ny toerana anjonoana. Io zany mijeran'ny Agoa. Tsy azo ekena mihitsy ary tsy azo saina eritreretina hoe 2 millions à peu près eo ny artisan eto Madagasikara. Zay dia anisan'ny marché ngezabe any amin'ny faritra Agoa, any amin'ny toeran'ny Agoa. Tsy azo eritreretina ihany koa hoe 3000 4000 6000 article no azontsika tobaka amin'ny tsenan'ny Agoa efa mahatratra 80% ny sommaire eto Madagasikara. Mahamenatra zany, mahamenatra. Tsy tsika mihitsy no mitady marché fa marché fa vonona tompoko. Tsy azoko ekena ny olona miteny an'izany. Ary tamin'ny 2001 dia aloha repoky rendanitra. Ny tenanay no nanao azy. Tsy miambo zany ary tsy mandangy. Fa tsy ampy mipiasa noho ny fidiran'ny zone France teto Madagasikara. Azo averina zany. Mengavy Andriamatofolo. Mengavy amin'ny vaindon-drarao zao dia ny énergie. 520 isanjato amin'ny mponina no misedra ny tsy fananana asa eto amintsika. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hijery fotony ny fanampiana ireo olona ireo. Fototra hiadivana amin'ny fahantrana ny fisian'ny asa mba hiakaran'ny toe-karena sy tombony fa efa mividy ihany koa. Tokony ho vaindon-draharaha ny fijerena ifotony ny firosoana ao amin'ny famokarana asa ary ao anaty sehatra manara-dalàna izay isian'ny Agoa. Raha 540 arivo aloha no resahina dia mitentina 730 tapitrisa dolara ny anjara Madagasikara raha tokana hahatratra 300 tapitrisa isan-taona mialohan'ny taona 2020.